Mahafaly ny Radio Don Bosco ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Fieran'ny aina. Nosoratany Eniky Nikanto. Ovelominy Onmiajanirina. Lanto. Anjarliva. Saloy. Miaraka amin'ny Leomec. Ary Arliva. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjarliva no nana totosa. Allô? Allô? Efa ho avy aho a? Impiry raha no miteny aminao tsy antso aho rehefa atao trano ah. Vao amin'ny valo maraina ange zao e. Romeo sendra mba hitanao fiara fipasohana? Fiara fipasohana? Ino ty matataitra anao e? Sa oka fa haiko mbola mivady kelinao ihany ka zao manadalanao zao? Zao no izy Romeo efa tsy hoendry anao de toizo ny adalanao fa zato tokantranoko fotsiny no misary adala zay fotsiny ahy efa tsy manan-dranomaso alatsaka ao anao tsony tsy manana hery ihany koa ataovy izay ataonao fa mba asio azy amin'ny fotsiny ato an-trano satria mbola misy zanako mipetraka ato izy ireo ajaina rehefa tsy hanaja ianao e. Fa inona ny anao e? Vao mifo ve rangady efa tabataba no iainana. Tsy hainao akory izay miresaka amiko niza de wa tsisy farany. Ary eo anao andehanako. Ary azabanana ny varavarany. Ary mba mahavara koa tena. Jereo nge ny kibonao e? Ohatra ny damo zana. Any volonao misaviritaka. Tena tsy mate. Tsy mate inony? Asa dininao fa voateraka natao sezarienina ngiahy. Ny zaza maditralina mifikarakaraina sy ny fanaraha-maso azy dalehibe koa etsy andaniny. Tsika tsy misy mpanampy. Efa miresaka mpanampy ihany ianao. Tena mikorotana loatra ny trano Tena tsy matehonina mihitsy. Maninona nefa raha maka mpanampy amin'izay e? Tsy te hampiditra olo-kafa ato an-trano Romeo Tsika manana ny fomba fitaizantsika ny zanatsika ka tsy tiako raha misy olo-kafa manembatsembana. Ary azo lazaina fa tsara taiza ihany izy ireo na adala zany rendry. Moramora ihany ny vavanao Tena tsy misy ilananao mihitsy na de kely aza. Mpanampy angamo aminao anao ny éducation ny zanako raha tsy andamin'ireo fatikorotanao reo ka. Jereo angeza lambe. Misavovony eraky ny trano. Efa mila nofo matory miaraka amin'ny faty mihitsy amin'ny alina. Tsy mila mpanampy zany aho vitako tsikelikely eo ihany reo e. Ene zay ataonao koa e. Tsy hoe olona fadiranovana akory tsika fa olona manan-katao ihany. Azagaga fotsiny raha tsy tamana trano defa miteny azy zay. Zay fa rasa. De zao. Tsy mody eo arariva fa amorony lainga ao aloha ny ankizy. Miasaly ny papa hoe na tsy haiko Za koa efa tena leo manafina aminao ka. Ary alo hiariary amin'izay ny mariny manjary ampisy tension any koa ny farany ty akinafinafiny ty. Mahazaka ianao tsara. Tsy mahazaka ianao ataovy izay ilamina ny trano. Ary mila vady mahakarakara vatana de milamo misika. Tandremo ange ka ao koran'ny adalako reo ankizy reo indrindra fa melody sy sandratra. Sady efa zaza efa lehibe misainy reo. Aza manay ianao fa anisan'ny mahasarotiny ihany resaka fitaizana. Tsy halala ninina na de ohatran'ny sila koa azany amin'ny adalanao akory izy ireo. Misaotra ny fiaraha-miasa Oay, adiniko. Ohatran'ny resaka sezarenina ianao teo Zaza efa rotaona ka ferinina andray moa ny tsikatona amin'izany Ianao rerangany vehivavy ny didiny teraka teto ambonin'ny tany. Ndana manao sport fa tsy mitritry zany raha zay no atahoranao. Zay fa lasa. Romeo fa maninona ianao raha misaraka amin'ny vadinao amin'izay Tsy mety zany ry Vanessa. Tsy mety ahoany Vady vita mary azy amiko ange lanto Sady zay ny fampiteraka telo be zao. Tiako ny zanako ry Vanessa. Ary miezaka ny oray mendrika ao anatrehan'izy ireo na de tsy zay loatra aza. Lazaiko aminao fa vitany lanto ane ny manafina an'ireo zanako ireo ny adalako Aza moa de isorako azy manokana. Tsy tiako anao mandondoka an'ilay kalabe tabona kina toy masoko Romeo Sady tsy endrika ny tsy bika. Tsy mahavatena fa manoatra noho ny solafatrano ny poziny. Ary inona ny tsy anajanao azy raha andondoka azy eto masoko eto ianao
Enao ty koa zany de tena tsy azo resahana tsotra mihitsy. Zaniko. Tsy azoko mihitsy. Sady mba mahaiza koa moa mandray resaka e. Ary mba hajanona koa ty fitsokotsokolovanao azy ty. Mitsikilo ahoany. Enao no te ampiseho an'ny sariny sy ny falehany rehetra fa hoe sao de sanatria midofotra de mila mitandrina. Sady ohatry ny tehiteny zany ianao hoe fanamperana ny vadinao. Za kosa aloha tsy miambo fa raha endrika sibika any am-paladiako iny. Na tamin'izy mbola tsy niteraka aza angamba. Mboka reserve Vanessa. Zany no marinako. Aleo fotsiny aloha zava ny resaka. Tsy afaka misaraka amin'ny vadiko zany satria tiako sy milana eny zanako e. Hay. Da aza hitarina be tsony le resaka. Efa meko an'izay tianao rehetra ianao de ampy kosa angamba izay. Resam-pitiavana zany moa de efa lasanao ambogadiny a. De mbola inona indray ary? Indray ariko. Manaiky satria ty e. Fa zao marina. Ny antso teo ny klinika amin'ny tsabony zanako fa tena tsy misy fiatsarany mihitsy hoany izy. Za le kely de efa niteraka angamba ny nahatonga ny tsy fahatomombananao amiko. Efa ho roa taona izy zay ny tsaboana. Mivoaka kely de miditra de ohatran'izany foana e. Malahelo anjanako ka Romeo a. Za nefa tena tsy afaka manampy amin'ity indray mitoraka ity fa ahoana? Fa anao voyage d'étude any Sainte Marie Mélodie zanako vavy matoa. Andray kosa. Efa tena nanao an'izay ho afaka tamin'ny fitsaboana ny zanako ao hatramin'izay fa amin'ity kosa aloha tena ifonako ka. Zava-dehibe ny fianaran-janako e. Fa iza kay no ambony aminao e, ny aina sa ny fianarana. Ny examen zany misy foana isa-taona. Fa ny ain-janako raha miala tsy miverina tsony. Ary rehefa manampy ako aza tany saina fa tsy tiako ka. Aiza raha zay mitanisa eo e. Manazava fotsiny aho hoe mba nanao an'izay ho afako ihany aho a. Fa inona nefa ny tena retin'ny zanako zany e. Sady mbola tsy nolazainao aho mihitsy. Ko ianao aza tsy hanampy ako inona moa no lazaiko aminao eo. Ary aza gaga raha miaraka amin'olo kafa afaka nampy fa tsy tiako ho fatiny zanako a. Olona mpanavakavaka ianao. Ary zao vao tena tsapako fa tsy tia akory ianao. Raha tia ianao a. Zay Vanessa ka. Tavaotra loatra ny vavanao. Ataovy zay ataonao fa tsy rarahako koa e. Za foana no mba mena sianao isan'andro eto. Sady tsy ady hevitra aminao tsony aho. Mahita lehilahy mazaka anao tahaka. Zay, veloma ianao. Allô? Allô? Malala, mbola tezitra amiko ve ianao? Mifona fa tsy hanao tsontsontsontsony. Nalahelo kely fotsiny ange za e. Manaiky anefa fa diso de mifona vato koa. Enakia. Tiako ane ianao e. Misaotra. Tsy misy atakaloko anao zany raha mbola fity. De matory aty amin'izay zany ianao raha riva. Anao sakafo mantsy a. De mitondra provision fa lany ny ato. Zaho tsy te hifanena amin'ny madamanao fa matetika mantsy izay ao amin'io grande surface io foana mifanena fa izy moa tsy mahalalako. Eny rery anjelony foko. De mifindra toerana fiantsenana hafa amin'ny manaraka e. Papa? Oay, Mélodie? Efa ela ngainao teo? Aza hitako ka eny dolo le resaka tamin'ny Vanessa teo. Zay angamba voaloza manatambo. Anka. Vao teo zany teo fa hitako hoe mbola amin'ny telefona ianao de tsy sahako natalainako. Ay. Efa zay foana mantsy ny anatra nomeny mamao anay. Zay vao azoko ny haiko. Allô? Zay aloha raha mika fa rariva zany any ampiasantsika meona. Tapahako aloha ela. Papa, maninona ka hoa ianao no tena mahalana be mihitsy vao matory ato an-trano e. Na erika kely aza tsy mety raisinao fa tsy mahalala anao mihitsy angamba. Zara raha hitany ianao. Avy ety iny zanako. Zao rehefa tonga amin'ilay fotoana melona ianao de azava aminao azy na tsy azavany aminao azy zany. Fa mbola veloma aloha ianao zao de rary ny raha mametra-panontaniana ohatran'izany. Fa na izany aza aleo fa izaka any eny ary. De efa voninao ny volanaovanao voyage d'étude de endry tsara rehefa tonga any Endrery papa.
oviana koa moa zany mbola nantsika ny anatra reo e. Ary ay sandratra. Mbola ao anefitranony ao ngamba. Andraso aloha ilaiko ny fatara. Efa mifitsifefana zao. Ary iny ty ataony lahy? Papa. Mbola eo ambody écran io ihany lahy. Ary mbola iza indray moa namay an'lany iny telefônina iny. Efa hoe tsy mahazo mikitikitika écran amin'ny andro fianarana. Voray papa. Ary mbola tony astuce mampidi-dozo tony ihany moa jereny lahy plus. Jereny e fanamboarana gazy mipoaka, basy artisanal, pétard, sisa orsandatra. Tsy izao anie ny fitazana nomenay an'lahy. Miresaka tsika raha riva fa tsy lasy zao. Tsy mahazo an'ity telefôny ity tsony lahy. Andao aloha mianatra fa raha riva miresaka sika. Tena mba asio respect ihany Roméo na izany aza. Ny andranao mahaly tontolo, sady tsy tonga ianao ny tsy nandray telefônina. Fa ahoana mihitsy e. Ary maninona moa na ty amin'ny restaurant no hitanao fa tsy any tokantrano koatra ny mahazatra. Toko ianao ihany no miteny fa mila mitandriny tsika. Lasa ho aloha zany vaovao tianao lazaina izany dia aveo tsika miresaka momba antsika. Tsy maintsy avoaka ny zanako fa tsy vita ny fitsaboana azy. Niezaka nitady vola fa tena tsy nahita mihitsy. Ay ve. Ohatry, ary toa tsy taitra kory ianao? Tsy hoe tsy taitra fa tsy manakambara ary vanesa. Tsy te efa maly aminao sady zavatra efa nifonako iny resaka iny dia tsy hiverenako tsony. Avoaka izy dia ateriko any amin'ny mamanay any ambanivohitra ho tsaboana amin'ny roakandro any. Za koa tena tsy mahavita miaraka mitoetra amin'olona marary izany fa tsy misy anaovako ny fiainako. Ndray kosa ny fomba fisainanao ry vanesa. Zanako naterako ny fetony resaka. Eny fa zay ataonao. Fampaka miteny amin'izay ve aloha e. Entony teninao fa miaino ahy. Ahoana reno hanomboako azy. Fa misy inona Roméo a? Tao mampatahotra ange ianao zany e. Aleo tonga dia efa taniko ny resaka ry vanesa. Aleo tsika misaraka. Maninona? Lasa maditra sandratra zanako lahy. Ary le kely tsy mahafantatra. Tsisy io. Tsy voarako maso ny zanako ry vanesa. Na izany aza. Malahelo ny vadiko ihany koa. Hay. Misy ny bongo lava ny vadiko tamin'ny fotoanandro. Na eny dia maninona? Ankehitriny nefa na nelika aza miverin-dalana mahita azy. Tena aoka izay ny amintsika. Tsy manaiky an'izany aho. Tiako ianao fa mamy kokoa ny vady aman-janako. Hay. Tsy misy ho azoko raha simba ny zanako. Fitiavatena ny anahy sady lehilahy mohaka. Menaky ny haiko ireo. Vonona ny fona amin'ny vadiko ary anaja ny tokantranonay amin'izay. Ary indrindra hitaiza sy ny zanakay. Honeniko mandrakizay raha ny fitiavatenako no hanimba ny aveniran'ny zanako any anorinany. Fa inona moa zany ny fiheveranao Ay. Fa maninona kosa raha amin'ny fialahanao aty Masimboka aty. Mbola hotondrahako rano sy pehako latabatra ohatran'izao koa. Andray kosa. Lehilahy tsy vanina, matesa faingana, latsahany varatra. Andray. Rehefa avy nakanao mamy nandritra ny herintaona mahery be izao dia apitika eo moramora fotsiny amin'izao. Kosa. Pokatsaka angano fiheveranao Tsy popcorn ny aty Roméo Tsy misy misaraka izany eo. Ianao, azonao ve zany? Ny zanako aza lefako any amin'ny reniko noho ny fitiavako anao fa sao dia hoe anelingelina ny fifankatiavantsika. Malahelo nefa milaza aminao fa tena tsy afaka niaraka aminao tsony aho. Mamela diso tsy mieritreritra hoe mety afara amin'ny fatratra nalalina ohatran'izao. Raha tsy izany tsy nataoko hatramin'ny voalohany. Dia no lehibe taboana kiny ve no anaovanao ohatran'izao hoe? Vehivavy tsy misy dikany tsy misy valeurany. Hitanao kely zany fa tsy maintsy hitako ny tranonareo. Ary ho lazaiko amin'ny zanakao ny adalanao rehetra. Ary mbola lazaiko amin'izy ireo koa fa zanakao ilay zanako marary. Ary ny antony mamparary azy dia vokatry ny nampijalianao anay mianaka. Ho hitanao zany. Namodika ianao ka tsy maintsy potehako. Vanesa? Zany e. Ohatrina ny vola ilainao dia avelao ny vady aman-janako e. Ao rehefa lelafiko ny faladinanao. Tsy miraran'izany ahy e. Manaiky afa diso. Aza atao may fara amin'izany kosa le izy olon-dehibe mifanaikany antsika e.
potika ianao ny fantatro izay ihany Romeo a. Zao ary poteo ara-potehanao fa tsy maninona. Ataoko zao zany fa zanako ihany koa ny zanako fa tsy maninona. Ataoko zany hoa. Fa tsy misy ampirorono zany ko eto na dia andaniko ny fananako aza dia tsy maninona ataoko ny testa dady na naporofoko amin'ny vady aman-janako fa tsy zanako zany ny zanakao. Zanako efa 20 taona be zao sady tsy mbola hita amin'ny masoko akory. Ary zao ankehitriny ihany dia ny anano ataoko tonga alohan'ny amin'ny vadiko ary efa vonona ny fona aminy ka zay ray tsika potika. Zay veloma ianao. Zay mihitsy zay ray potika lehilahy tsy vanina. Mbalo mandoalika aminao ary Irilany toa mamela tsy anao tsony. Mitsangana ianao fa aza mandoalika amiko toy izao hoe raha maha-olombelona mety nitroatra mafy saingy rehefa nandiny tena dia misy adisoko ihany koa nefa izao satria variana tamin'ny zaza dia adiniko mivady sy fikarakarana tokantrano. Raha ary ihany ianao raha tsy tamana iezaka naloreto tavibeako reto ary ahy akapana amin'ny kilasy mody koa anao ny raharaha dia hifandoka aminao vadiko sy ny ankizy amin'izay hikarakara vatany ihany koa. Fa raha tsy mampaninina anao dia aleo mba aseho any sarin'izany olona izany. Reto anaty telefoninako reto 23:55 mikody dia omeko alalana tanteraka ianao mafanytsara rehetra. Dia ahoana zany anao tao manoloana ny fikazan-dratsy ny Vanessa? Dia inona moa fa manao plainte any amin'ny polisy tsika mba hirovana anao indrindra fa ny ankizy. Raha zany vavan'izany mantsy dia tena mety havita zavatra tokoa izy zany Memoanary ianao dia andaotsika andeha sady any dia mahakazo mianatany ampianarana. Fa andalo kely any amin'ny salle de sport aloha aka renseignement fa tonga dia hanomboka nyty herinandro ity mihitsy. Lanto sotra tsisy fisaorana. Nakaizo io ao aloha midina fa maneno ny telefonina amin'ny maman papa ty ao pepe eto tia biscuit ianao fa iresaka amin'ny papa vetivety maman tsy pelipelika pepe tsara hoa. Allo dia felery ianao vao mandray avy ny antsoko misera fa rehefa tsy nanao ninina ho ny tao anatin'izay 3 volana izay Vanessa dia afera klasy mety vava fotsiny koa ny anazy fa na izany azy aloha maily fontsika tsy misy hidiran'ny polisy tsony zany iny raharaha iny dia mijanona ny fanaraha-maso fa raha mbola matahory tsika dia manao plainte vaovao indray. Zany efa mieritreritra hoe allo miteny ndrera nge za zany allo Lanto ao ve ianao teo tsoka ianao rehefa ve Romeo tapahako aloha ianao. Kote fa misy inona ary aleo ohatso misy zavatra tsy milama ohatra anao ka tena tsy manina mihitsy ny saiko sady tsy fomba ny Lanto anie izao sady efa vitavita daholo koa tia ny asa. Tena le Vanessa sy mpany Romeo taloha io ambavady io andraso aloha anatonako eny hoe inona ny tetaviny. Manahoana madama misy azo anampiananao ve azafady? Madama be angany fahitanao madama sa hoe mba niena kely sy mba nandoko volo kely zato izy dia miseho milay. Azafady indrindra inona ny olonao azafady fa efiravany zanako dia tsy tiako ianao ho tratrany eo. Ary tena lasa taifinina kely izy zany hay tena bomba beka ikala fa ny sarona ny taviny tao fotsiny tsy mba manaiky an'izao kosa ka iza koa no anaiko votsindreto zaho ary ka eno tsara saika hitenanao fotsiny hoe mbola miaraka za sy ny vadinao herinandro teo zao zay no ny famerina ary tia mpitandrina anao mba tsy animba-tsembana ny fiarahana intsony. Inona tsara raha tsy zany dia asiako ny fanaingalavitra iny dia tsy hiverina aminao tsony mandrakizay ataovy ampy anao ny fodinisan'andro sy ny famelomany anareo
efa atoandrony a dia manaiky fandaminana fa zaza efa nanaiky ny andefitra ihany koa. Ny lehilahy ihany madama tsy manaka anazy tsy anana vadikely ny fanalanao ny tabonaka be anao fa tena afaka tokoa aloha e. Efa tafahoatra kosa ny fanambanianao zao no izy ary raha Romeo mahafatifaty anao dia asio ny fanaingalavitra sy ny tsy tia mainty fa tsy olana izany. Hay tsy vehivavy tsy misy dikany akory ka hifamaly aminao eto dia mandehana amin'izay anao mandeha fa ho avy eo ny zanako. Tsy tiako hitany adalanao izy ireo sady tsy mahalala ny fisianao akory izy. Aleo ho fantany za mantsy tsy manan-tsaina nisy araka amin'ny Romeo tsony mandrakizay. Madama mandeha amoron'ny piscine angely zazakely. Andriamanitro. Madama efa tena amorony kely. Losa fa tena ilatsaka ao izazy io Andriamanitro. Vonjeo fa latsaka anaty piscine ny zanako vonjeo re olona. Ka inona ny tsy hitsirahanao madama fa ilaozanao mangovitra fitoerana fotsiny ka tsy mahay milomano ange Mpanan-karena tsy mahay milomano. Andriamanitro ina reny atao. Lozany miady lehilahy dia mbola imezany zao no madokadoka ny Romeo ery hoe mahay mitaizy katsaka tsara maso voanjobory. Andriamanitro. Zao ny zaza latsaka any anaty piscine. Aleo alaina sary dia avoaka FB reny mpianakaviana miady lehilahy ka nilatsaka tao anaty piscine ny zanany. Matatesa ny vava mpanao Facebook raha reo nga mahalala zay tena marina any fa ny tsara ihany no hain'ireo. Bonne chance ndanako ianao mandeha ihany vehivavy tsy vanina. Za vavolombelona teto fa azo ny anjaranao koa ianao. Ary aleo aloha za madama isao tamboho dia hitsoraka avy hatrany any anaty piscine namonjy ny zanaka ao sanatria sao tara loatra ka losa. Ndanary tena mbola tohina tanteraka ny reninareo. Zany ve? Tsy mahazo mitabataba mihitsy aloha fa mbola traumatise tanteraka izy. Adiny 3 izy izay no nampatoriana teo. Mandehana manao sakafo ianao ry Melodia. Ela kosa ry santratra mandehana manao etomody. Fa mety tsy manina ve mamoro papa? Eno matahotra izay. Ie. Tsy maninona zany re izy taitra sy natahotra fotsiny izy ozy ny dokotera. Fa za angamba angatadalana ry zareo fa mangatsiatsya madame. Lanto. Mety marina aloha ny anarako tena zany raha navita présentation akory tsika fa dia samy somokotra teto fotsiny. Oe marina tokoa zany. Loza mihitsy. Zany Romeo dia i Melodie le zanako vavy, i sandratra le lehilahy, dia Erika le novonjenao. Sofa tsy mbola natelina rano le zaza sady naray an'le bouillet dia tsy naninona. Zay le instinct de survie. Ary manana azy daholo efa mananaina na biby aza. Fa dia mamerina fisaorana mitavitavy mademoiselle Mitia. Tsy ho adinonay mandrakizay ny namonjenao ny zanakay. Tsy misy isaorana re ary aleo amin'izay angamba andesa mitaintaina koa zay neninay ka. Raha tsy mampaninona anao dia apetrao ny numéro téléphone anao dia asaiko tsony lanto ianao rehefa stabilisy. Tsy mety amin'ny saina maneritreretra hoe olona namonjy ny menaky ny ainy izao kosa ve dia avela andeha amin'izao fotsiny dia ialako tsiny fa tsy afaka ny anatitra anao akory ana dia ariva azy tia ny andro. Tena tsy azoko loazana mantsy ny ato an-trano. Tsy misy tsindry raha misea. Tsy misy isaorana koa fa tokony nataoko angereny ty ary ny numéroako dia mirary soa be dehibe fa mba misy fanontaniana kely fotsiny raha tsy mampaninona anao raha misea. Hoe ahoana izay? Miala tsiny fa tsy sanatria miditra amin'ny raharaha tokantranonareo fa ny zavatra rehetra dia lesona avokoa. Marina ve fa tena niverina niaraka tamin'ilay raha matoa teo iny ianao? Zany mantsy ny dradradradrainy teo ka nahatonga madama anao variana ka tsy nahita ilay zazany tsorika. Tena minena amin'ny tany sy ny lanitra fa tsy marina izany. Eny niarak'izay taloha fa efa nisaraka ary za mihitsy nangataka fisarahana. Mazava. Bonne chance daholo ary. Dia ahoana zany Romeo tena ohatra ny tsy sa mamela an'ireto ankizy ireto ilay rato an-trano tsony kosa ka ekeko hoe efa mifindra trano tsika fa tsy mandry mihitsy ny saiko.
ka tsy hitange mariny nataon'zareo andro alina no mary azy nefa tsika ny vavolombelona tena tsy afa-miala na atao fotsiny soni dia mangatadalana avy eo ngamba andraso fa mahita hevitra ary tena mampilamina ny saiko tokoa. Inona izany? Andao mitino tsyna iandry ny ankizy. Raha izay kosa aloha dia mandry fizay ny saiko e. Raha ianao nge nahita azy ny saoty tamboho izay toy ireny ninja ireny mihitsy e. Tena matanjaka izany raha kiala kely. Hevitra mety tokoa aloha izany e. Milamina indray izany ny amin'iny. Zao tindro noho ny Erika izaka ny adiny 4 izy misotro. Tsy mahazo mikidikidika telefona ny ankizy fa manimba maso sady malaza varimbariny reny. Mazava izay madama. Aleo entina mihitsy ny telefona zareo fa isandratra mahita Erika angalana andreo foana. Mety mihitsy izany. Zaza tia karokaroka mantsy izy io. Amin'ny telefona fika izay miantso rehefa te-haka vaovao. Izay daholo ngamba ka. Voaray daholo madame Lanto aza manana reo fa andrasako tsara ny ankizy. Azafady anke ianao ry Melody e. Ahoana maman? Zay fa lasa zay aza atao izay mahatata-bava mity. Dia ny potassium mahasandratra ao amin'ny salle de bain ao ambany. Ianao ihany no mampihina azy dia ray ihany. Tandremo fa mahafaty foana iny na mihoatra na adino Eny maman Zay ary fa lasa zay fa sotara. Ono akiry Melody. Inona no nafara madame Lanto anao parsi teo? Ko tsy misy ninona ka. Na nafatra fotsiny izy hoe aza adino manome fanafody any sandratra. Dia raha ihany fa mety hahafaty azy izany raha mihoatra na adino. Dia aiza ny fanafody izany? Za ihany manome azy ka. Toroyaky fa tsy maninona. Zange ny anome azy fa mandeha ihany ndry matory fa reraka eo e. Zany andao ary atoroko anao e. Atao amin'ity salle de bain any papa sy maman ity dia atao anatin'ito boaty mangamanga ito. Fa ray ihany Eny ary voaray. Fa afaka mandeha matory amin'izay ianao. Ianao kory sandratra. Anome ronono any Erika dia makany any efitranonao manome fanafody anao avy eo. Bonne nuit Melody. Bonne nuit Mity. Zay fa lany ny ronono. Matory be koa ty ny zazakely. Andeha anome fanafody any sandratra amin'izay Mikatonao fotsiny io. Ty ny fanafodinao. Hano fanafodinao e. Ao hano. Ka mangamanga ngely lokon'ny fanafody hoaniko nefa ty omenao ty fotsy. Ka iny angeny napetraky maman anareo e. Tsy afaka manome fanafody afaka ohatr'izay nafarany sady ty misy soratra hoe valeoma nefa le ana potassium. Aza mafy lokory sandratra. Aleo atsiko mihitsy zareo fa ohatrany tsy mahatoky ange ianao izany aza tsony izany izy fa ho be deo ako. Sady efa niteny izy hoe tsy mahazo manata-bavanao ony. Ka hoano ary Zay bonne nuit. Bonne nuit. Ary tena mangina be mihitsy ato hatramin'izany. Amin'ny firy ary zao? Amin'ny 10 ora alina. Andeha hijery any Erika aloha zaka. Dia anontany any sandratra so sanatria adino mitinona nome fanafody anazy. So toto be mihitsy ny zandry any zoky. Aleo padaiko toto any amin'ny zoky aloha ianao fa zoky tsy mahavezivezy Sendra reraka koa mity dia mba mifandimby izay roa manara-maso anao. Areza ny biberon. Rano ary ny boloara anovana rano mafana. Reto ka. Ary andao tsika hijery any sandratra dia toto amin'izay. Andriamanitro, tsemboka be nge sandratra izany sady ohatran'ny malemy ohatran'ny taratasy izy izany. Tena adino mitinona nome fanafody azy marina. Ary andraso fo azy na dia angalana fanafody aingana. Sandratra. Mifoaza fa adino mitinona nome fanafody anao. Tena tsy mihetsika ty fa malemy tanteraka. Andriamanitro,
andraso petraka eto akaikiny eto aloha Erika dia toanako lamba sindra menjera dia teneniko mafy mity efa 14 mihitsy ay azo toa tsy ataony evitranony mety any ambany ve oay io tokoa eny ka ary inona izany ataony anaty azona ray daholo ny antsy rehetra tena tsy môromalina izao Andriamanitra faotonako ny ampazoro marina iny fa merika ary toa menamena benga izany masony izany tena tsy môromalina ty iny fanajany ny zavatra nataony dia miasakasaka manantona na Andriamanitra aleo tonga dia miasakasaka mamonjy azy ta arakatonangana ny farafarana voay ty enarena ataoko hoe mangovotra ny vatako ray manontolo mila tsy aray zavatra tsony ny tanako aleoloha atosika ty latabatra ty anoanana faravarana fa tena ovoavoany ty rasono mitoy voay ty raha zany ovakiko dia mbola tsy tezitra voay ainana Andriamanitra omehery say voay voatoana aloha ny faravarana fa ahoana ary izao tena misy zavatra tsy mazava mbola tsy amo ihany oay ary mifanento ny sandratra izany aleo alokakana amin'ny tanana fa sao dia tapaka io ny lelany maty mama ay tapaka ny tanako taitra koa Erika tamin'ilay nikikika teo ahoana reny ataoko hoe aleo kakako amin'ny lamba amin'ny vavany sandratra dia raisina aloha Erika fa mitady hitsangana izy izany sady mitady any maman marety inona ihany mbola atao afa voay ty varavarana ty izay kosa ny fanojanona tsy nifanintona tsony sandratra Erika avy aty amin'zoky aingana fa inona nefa ny tediavinao fa izy ianao dia fa maninona ianao manao an'izao ka voay fotsiny voay fotsiny aloha st mangina Erika mangina aloha aleo hitina ny ambany ao amin'ny efitrano indray aman-dreniny fa tsy maintsy aka fanafody ao io tsy hamela ny zandro no faty izany izy ary aleo ariana daholo koa fanafody ao za tsy adalaina izany surprise tsara amin'izay makaina tsara eto ambony fandrinan'izy mivady aloha mandra-pahatongany aleo alefa ny telety miandry am-pitoniana ahoana reny ataoko fa tena ho faty sandratra raha tsy mahazo potassium akondro andrahoana miaraka amin'ny oto no mahasolo potassium ary raisiny vatana avy hatrany sofa ny nentoko nanaraka ny boloara aleo tonga dia hafanaina aloha ny rano dia ahoana izany ny ataoko akakondro any an-dakozia sady isy lasa nidina ny ambany mihitsy ampiasao akiny saina melodia nomen'Andriamanitra saindry dia ampiasao sady misavasava ihany aloha sao dia misy zavatra azo ampiasaina ihany atao ny hevitra sandratra ato fa mandeha koa ny fotoana zahy nampifamatorako daholo ny dra dia io ny dinako avy eto am-baravarakely atao mahafaritra tsara fa maty ara sanatria misy miboraka na dia ray aza ny plan ako izany midina aloha dia avy eo mamaky ny ampola ny ivelany raha maizina mantsy ny any ivelany dia mahita tsara ny ao anatiny mba hahafahako mijery an'izay ataony mity fa izy kosa tsy mahita an'izay ataoko aty ivelany manaraka izany andretako petara lavalela avy any ivelany antsinanana mba hivoaka ijery any izy ary za kosa ty andrefana tonga dia miazakazaka miditra aingana amin'ilay izy variny iny
maka ny akondro dia hiteo indray aloha hoe ahoana ny fomba iverenako ao ambony avy eo. Lasa zao ary. Oay, maizina benga izy izany. Io ny fahavariana mijery tele ao amin'ny chambre ny papa sy maman. Aleo reperena tsara aloha ny toerana misy ny akondro vao miditra amin'ny akita manaraka sao dia lany andro amin'ny fitetavany an'izany eo a. Io kosa eny ka ireo ambony latabatra fisakafoan'ireo. Ary aleo arehatra amin'izay mipetara dia miazakazaka makany andrefanaingana alohan'ny poany. Ina ary zany iza avao ambadika ny trano izy zany ary maninona koa no maty ny jiro any an-tokotany. Aleo aloha ivoahana any mihitsy. Aiza moa le telefona teo aloha atao torche. Sao everinareo fa matahotra n'izany fatin'ny zavatra mipaopaoko izany ary ahy e. Tsy matahotra ninina izao vehivavy izao a. Hatramin'ny fonjaka hatramin'ny afo be mazava. Io fa mamafaravarana dia lasa ny atsinanana. Aloha tonga dia hitsiranaingana. Tena mila tsovo raiko ny akondro. Matahotra mafy a. Andriamanitro, ary toa ino mivezin'iny sahaty. Tena izay aho vao tratra eto an'io. Jereo ty izy raha tsy mifandravandra mampatahotra be. Iza ny samanadala ny lohako ato. Efa impiry moa no milaza fa tsy zakan'ny atidohako ny tabataba fa maharomotra zany. Mbola atao ihany. Iny fanentitra. Aleo iafina atao ambany latabatra ato. Miezaka kalma aloha fa mety izy mivady angam'izay. Haka vaovao momba ny ankizy. Aleo raisina aloha dia avy eo miregle an'le teo e. Misy olona efa mitady fahafatesana mihitsy mantsy ka dia ataoko mahita tokoa. Allo? Iny falasana maly an'le telefona. Ary endoko ainga n'ity menaky ty fa mety misy ilako azy. Isa, roa, telo, lasa. Izy iny, ha? Fa misy iny ary mity a? Manaitra koa ianao izany a? Milamina ve nareo ao? Loza marina fahitany a. Mifampibanjona masona ireo vavy. Matahotra mafy ny ato anatika. Inona reny trangeto e. Sa tonga dia anjo fonjy eo en'ny papa sy mama anaty telefona. Nefa raha manao an'izany a dia ho vonoiny ary ho fady koa sandratra raha tsy mahazo fanafody. Azafady madama fa ohatra nisy zavatra niserana teo a. Ay sakan'olona tafiditra taty angamba. Allo? Milamina avy eo anareo ao? Io fa nanao indresaka. Allo tonga dia ararotiko mitsoka ary toanako avy ety ivelany varavarana. Mandra-pavoany an'io ve tsy ho tafakatra amin'ny lambany ambony a. Sady tsy tena hoe avy be manahony io. Lasa rangazo a. Aleo aloha andeha any fa tsy lasa lavitra izany iny. Tsy fantany marina hoe iza. Mba tsy hamahana azy mivady aloha dia aleo valiana tsara izy ireo sao hanimba ny plan rehetra. Fa ahoana? Variana be ne ianao izany? Milamina tsara ka tsy misy olana mihitsy ety. Matory daholo izy telo da. Sandratra koa efa nomeko fanafody. Milamina daholo ny aty fa aza manahy e. Eny ary, mety mariana mihitsy izay vao tafotry fa mafana be ny fetsy a. Aleo tapahana any to telefony tony fa mankaleo ka manimba zavatra fotsiny. Zay etezana ohatr'izao mihitsy ny fil. Ary aleo anenjika ankiala iny amin'izay. Taty andrefana fanitsy ny efitra amin'ny sandratra ty moa ny lalany ty moa. Romeo a? Tena ohatra misy zavatra tsy mahatokololo nge. Fa hoany? Fangatsy hoe milamina? Tsy niteny tamin'ity aho hoe omena fanafody sandratra fa melodiny resako moramora. Nefa dia niteny izy hoe efa nomeny fanafody io. Dia tsy mbola vita ihany koa ny teniko dia nitapahany telefona. Tena ohatry ny afaka.
aha mariny zany keo ve dia atao ampiasa sainy mety hoe ny teneny melodia azy ohatra fantatro ny zanako Romeo a melodia inga iny tsy miteny an'izany iny raha tsy efa tena sokirina mafy ndao otoka tena manana pressentiment hafahafa mihitsy aho a sao dia sanatria misy tafiditra ao fa tena hafahafa mihitsy ny firesaka mity teo ka ohatrany hoe misy olona tafiditra izany ao an-trano mety soa sécuritaire zareo fa tsy te hampitetaina antsika mity dia aleo ny reglena rereo ndao otoka mariny aleo ry aloha vita ny gâteau dia mandeha sika afaka 10 minitra eo dia manapaka gâteau reo eny aroko haikay olona votsasaina iny niakatra amin'ny lamby iny ambony iny iny fatafiditra aleo aloha modina tsita dia iny lamby iny ihany ny akarana avy eo so mantsy tezany io raha hitany afa miakatra avy hatrany miandry kely 10 minitra dia mitoy ny lalao very fotsiny ny vola mimpanankarena raha zaza votsasaina ohatr'izao no ampianarina marina mafy veronao fa tsy hitako anga ianao miafina ambadiky ny taligny io fetsy ianao fa fetsy amin'ny ratsy mbola intelligente noho ianao koa nefa ny aty satria olona nianatra avelako eo lamby hoe karany tonga avy amin'izay koa fa tsy matahotra anao tsony ahy ary aloha mena ny tiakondro ty amin'izay sandratra dia miditra amplao manaraka rehefa eo oay misaotra anao Andriamanitra fa io fa nahatsy azo tena Mélodie fa maninona atao amin'ny chambrako ianao tena malemilemy be asa sandratra koa daholo aloha indranon'akondro iny dia tapezo mihitsy fa hanomehery an'lahy iny tsy manam-potoana be iresahantsika izao fa olon-dratsy mity tandindomindosytsika telo menada zany eno voaiko ny trano dia mandehana entomidiny Erika ndanonareo makany ambany dia midiro ao amin'ny hevitry papa sy maman dia idio avy any anatiny ny trano zany zaho mbola efa nandrina amin'ny mity aloha manao an'ilay fomba fandondonantsika varavarana iny dia fantatrao hoe zaza ilay ao eny ary raha tsy manao an'iny dia tsy zaza ianao dia aza vain'lahy mihitsy aloha mazava veloko izany mazava fa mitandrema ihany ie zay dia mandehana amin'izay aloha midina fa efa hitako mihenjana ny lamba dikan'izany manko hoe efa miakatra ao izay mity zay bisou soky tiako be nareo zay fa tafidin'izy ta andeha hidina ihany koa za dia rarahako menaka manomboka eo amin'ny antsany tohatra za koa sikorisa amin'ny aro fanina ny tohatra ary miandry azy ery ambany ary atoko izay ahateritra azy mafy ka hanenjika amin'izay fotoana izay dia enjery izy satria malama ny tohatra zay afatafidina iny koa fa mivoaka ary manomboka midina tsy kelikely tezitra mafy izy zany fa iza masina ianao dia inona ny tadiavinao vola sa inona tery fisainana ianao aza mba fanambanimbany tsy atohatra ny tanjako mandrakizay ianao ka kombony mivava tanjaka hoe matanjaka ianao ka ohatra ny sokatra midina ny tohatra ka inona zany tadiavinao ho hitanao tsara fa zay fa nenjery kitododo ary torana mihitsy izy zany aleo aloha mailo ihany sao dia mototorana ary aleo tonga dia velesina amin'ity tavoahangy ity ny lohany fa za tsy lalao amin'ity eto inety zay na dia efa inona kosa za ve dia tsy hotorana tamin'ilay teo ary aleo tarihana dia efa torana amin'izay efa nataonao tsara fatotra tsara fato maty mihitsy ka na ataoko eo anjoro-trano eo fa torako daholo ny tanany sy ny tongony tena mety mihitsy izay indrindra fa manahoana aloha ianao savazaka
fa jereo nge ty hitako tao anaty poketra mity. Ino ty? Najanony tao amin'ny chambre amin'ny papa sy maman tao amin'ny poketrany. Fa ino ty? Tiako a. Why? CN. Eto aty hoe ry sandratra. Ty ty. Ary tsy misy telefona ve? Ny telefona fixe mantsy ny tezany ny fil dia tsy afaka etsona tsony. Efa savaiko fa tsy nisy. Ty ihany hitako tao dia reto fanafody reto. Eto aty hoe. Io io ry zoka. Valium. Dia zany ziprasidone zany. Andraso fa misy notice ty. La ziprasidone est un antipsychotique atypique utilisé pour traiter le trouble bipolaire et les troubles psychiatriques graves. Inona ny dikan'izany ry Mélodie? Fanafodin'olona marary sainy reto. Tsy le adala mirenireny na le mivanivandreny fa le manan'olana rahatsaina ka mahavita mamono. Mora tezitra ka mahavita fihetsika tsy voahevitra rehefa mihetsika. Misy fotoana ngeny efa izy ry sandratra tena ohatry ny normal ihany. Reto aty aloha ensay ihany iny. Ty ary zoka. Andrianary Malala mity. Zanak'ira Andrianary Malala Vanessa. Père inconnu. Teraka 13 octobre 2005. Fantatro ve zany? Non, tena tsy fantatro. Andeha hitady fanampiana ny ivelany any aloha za. Raha mifoy Erika dia omeo biberon. Dia dio tsara ny hevitra. Normalement na mifoy azy mety tsy afaka manao ninina intsony satria efa mifatotra fa aleo aloha maily foana sika na izany azy. Iny ary. Dia aza mivoaka tato mihitsy nareo raha tsy efa tonga. Andeha ila fonjery apita. Farafaratsy ny mahazo amin'ny papa sy maman. Dia ampandreny polisy. Tsy maintsy izay aloha ny atao ry sandratra. Tsy misy de. Eny ary. Izay fa lasa. Aleo aloha soloky an'ilay ampola ao tokotany fa maizina loatra. Tena tsy mandry ny gatoanao Roméo fa tena mandeha be ny intuition maternelle-ko. Tena tsy mahazo aina mihitsy aka. Ny caméra de surveillance rehetra na ivelany na ao anatiny koa tsy misy mandeha avokoa. Efa tsy karotro voalasa kelikely sika fa everiko fa problème manandalo nefa hatramin'izao tsy miverina. Tena andeha raha mbola hijanona ianao ka. Dia aloha tsy ny amizy mivady Andeha koa raha andeha ianao ka. Aninona janona rereto moa. Andao ary angadadalana dia andeha. Andao mihitsy ka. Hoay. Efa mirosa maraina koa ka izo. Andao ary. Tsy andao korana re zay fa izy telo darery ka. Aleo zay andeha. Mbola be no sisy dia mirary tokantrano sambatra. Midira eo anaty fiara. Dia ao anao ty vesitako ty fa miviviana asika ianao zany. Sady sotro rano kely koa fa tena mena ny fespesio ny tendako. Raha mbola karazana fumigène zany le misy loko iny tena manaiky tenda be mihitsy. Lano koa araka ny ranoko. Hoay. Losa. Fa misy inona Roméo Nanao plein nefa jerone kilisana esansato. Ary tsitsikahatro mihitsy io ratsy izao. Tena tsy mazava mihitsy izao ka. Ka zay nge ho any lazaiko anao fa misy zavatra fa hafy. Andao aloha jeran'izay station manao gardany fa tena tsy todaina hatrany ty. Fa ahoana ary? Ary ho izy ianao hoe? Jereo nge ty teo kely ny troana carburant. Dia ato amin'ity fety mihaja be ato ty ve dia isy an'izany? Mary azona miliardera nge ty. Tena tsy mino kosa ka. Ary sao dia mba ny sécurité ato kosa ary manao an'io. Aleo fa ataoko mahita.
Tsy manam-potoana amin'izany tsika Romeo fa mbola be protocole be mbola hijery caméra sy ny sisa. Za maika hamonjy anjanako. Raha pitsika miverina aty fa ny androany aloha dia tonga dia mody. Eny ary. So ihany fa nisy station teto akaiko teto sady mivoa. Tonga dia ataovy plein fa za hijery rano amin'ny botika aloha fa tena maina be ny tendako. Essence samplon dia ataovy plein azafady ataovy matotra lany mba jereo aloha rangara sena mbola misy réserve anoany na dia kely fotsiny aza tsy maninona lanto tena andro miditra mihitsy ty fa otray ary to mbola tsy niverina foana koa ary ty lanto ary na za mahavariana azy zany aloha aloha jerenenika mila mitady solution fa tena enjany ty. Fa maninona ianao? Inona no mampitomany anao e? Io jereo io. Andriamanitra. Ainy fo flasy. Ary sary mitisy vanisana izy zany e. Io jereo e. Tovavy navoaka nireny tao mitoby nadala. Dia misy orona tsara avy amin'ny caméra de surveillance namoahany vanisa azy. Mariana fa manana tanjaka tsy tratrany saina ary mamono mahafaty io tovavy io rehefa mihetsika. Ary efa telo maty ny tao anatin'ny toby. Andriamanitra. Ny zanako Romeo. Maty ny zanako. Lozinina re ty Andriamanitra. Ny zavatra be dia be tena tsy azoko mihitsy. Tena zay alehany ihany alehany ranga fa hitroka lasantsy amin'izay fiara eto ina mamonjy anjanako zay ny fantatro. Mbola matory be reka fazona mena biberon ary vesa andrasany nefa somtomamy be io raha foazony ao. Za tsy mahay mampangina azy dia aka zavatra vetivety any ambony any aloha ngambaka tsy misy atao mihitsy any efa melodie ela be aleo aloha mamorona zavatra atao e. Fa alohan'izay aloha marinina sao dia efa taitry mity ndaso e. Io mbola tsy mahatsara teny io kay fa mba tena ela be koa melodie ka dia akatra any ambony zany. Nefa kay moa misy menaka ny tohatra. Ahoana re zany zao ny ataoko e. Iakatra amin'ilay lamby iny dia misosa rehefa midina dia akatoko fotsiny mivaravarana fa za koa vetivety fotsiny. Ary fa maninona koa no mifatotra eto e. Iza nanao ohatr' zao? Iza tsy tiako zao ary inona koa zao tabataba zao? Feonjaza mitomany. Alako malasa dala mangina. Satria tsy angina dia ahita tokoa androany tsy misy dikany amika nge manapaka nytony tady tony e. Rojo vy aza ataoko miala maina. Mangina fa malasa dala. Zaza alika tsy fanome taolana. Zay fa vovany tady. Arandraso amin'izay anaovako azy fa marikoriko. Manimba ny aty doako. Erika, viens voir maman. Viens prendre ton biberon. Erika, fa lasa izy teo e. To tsy ataony hevitra tsony. Fa lasa izy ary. Manomboka manadala ty fianakaviany ty mahita anareo androany. Izy telo mihitsy tsy misy hita. Why? Ino zany tabataba be zany? Tsy eo mity ve zany? Aleo tsy kolovo kely eto e. Tena izy mihitsy io. Ary ahoana ary nataka voany an'le tady teo e. Ary mitady ny Erika ange izy zany e. Dika ve zany fanitsangana tao Erika dia lasa? Dia lasa izy anefa kotsolosa. Erika, avy io aza manata
tabava raha azy keo angeka lozy ty aleo ahidina milamainana aloha dia hitady Amerika. Sandratra fa iny tia nataonao efa tany ambavahady Erika ny hitako sady amin'izay mitomany be soa fa miverina fa angamba dia tsy haiko tsony izay niseho tsy azo itokisana mihitsy ve izany ianao e tena tsy faly za aza miverina fotsiny fa tsy ao kosa reo etsy ampita niezaka nanao autostopy ny fiara nandalo aho fa vao maika andrifatra daholy mangina vazavaza mankaleo mangina koa fa mankaleo e aleo felahana ny toty tso felaka kely ino no dia nahatorana azy mangana kely ery le takolaka samitorana izy roa ary enao kosa ry Melody anjaranao indray izao fatorana tena tsy rary mikoa sao hitanao tsara ny valiny izao. Taitra anao kely vovokaina nefa manao olona tsy mahalala maty za fe mba ianaranao atao andreny tsy mahalala marina tsy mahalalanao mihitsy aka fa izy ianao efa miteny fa tsy tiako ny tabatabaina fa tsy zakany ny atodohako aingana mifona manofy ianao sa tsy fona aminao izany ay sa ho velesiko amin'ity lapoaly ty fandroandray mifonao mama ty androany mifona aingana tena mitratramo fakany mihitsy ange izy izany maty ka mifona ary aingana mifona tompoko aingana mifona tompo bien ay zaza endry satria anao endry dia ho tataraiko anao hoe iza enoy tsara ary indray andro nisy tovavy tsara tare zanaka tambanivohitra sy mavomavo mba naniry ho tafita tamin'ny fianarana dia nalefa tany andrenivohitra hianatra namety ny akoho-mamborona kely mba hanaovany vatsy sarandalana ary hofatrano 5 taona izy tamin'izay nikaraha mananao asa izay hitany teny ihany izy mba hivelomany rehefa nianatra kelikely anefa teo amin'ny 2 volana monja teo dia latsa-pity taminy ny taletsekoly nampanantena azy fa raha manaiky niaraka aminy dia tsy mandoa saram-pianarana tsony sady etoany ny fitaovam-pianarana ary ataony mifindra kilasy foana ary anyfanitrano ihany koa ny tena moa dia ho tafita sady tia azy ihany koa dia nidroboka bevoka nefa izy fotoana vitsy ny ranitra reo monja tezitra mafy ny talefa vehivavy votsasaina hono ilay tovavy ary tsy mahay mitandry tena ary tsy vehivavy tambanivohitra to asona no mba nitokantrano lehilahy tsy vanina ay atsipitsipy ny daholo sy rehetra sendra azy tena tsy salamasaina masiny tika ary aleo alotonena fo dia mangina sao dia azo daroko eo indray rehefa izany dia nitereniny esorony io zazy io fa tsy nanaiky hatramin'ny farany nefa le tovavy tezitra mafy nga taleka no nitereny aterisetra ninana fanafody le tovavy mba hanesorana an'le zaza rehefa avy nitereny ninana le fanafody dia nomeny vola 2 hetsy ariary ary ozy izy hoe raha pitso maraina ianao ozy izy dia afaka problème tiany vola dia mandehana miverina any amin'ny misy ianao ary tandre milaza zao na amin'iza fa taperiko ny ainao atody miady amam-baty moa ny tena sady tsy mahalala ny atsimo sy avaratra dia nandeha tsy afaka nefa le zaza fa teraka somatsara saingy nisy fetraikany tamin'ny adi-dohany le fanafody ka niteraka ny atao hoe psychose rehefa nitombo taona izy 2 taona nanomboka hita io trango io fa tsy mbola gravy 2 taona ohatra ny Erika so tsy manatsiny ange izy io ary to tsy mbola ny fofoana marina izany andrasy fa fo azy mity dia homena biberon andrekako ary ataony ty iny ny rano raiko veta be iny marina tsy atondrany amin'ny Erika tsy ke kosa zao fa manina izy ny ataonao an'izao tsy reo raha tsy sepitra le zazakely mangina ka
aza ataonao an'izao izy tsy amelako ty androany dra tsy vakivava iny azy zany ko mbola hiteny sangina mbola mitady masina fa vaky miteterano vavako taoviany tena misy ny fiala mihitsy ange izany fa ina nefa ny tadiavinao zay tadiavinao lasaina dia avelao zay tsy mety fay mihitsy zaho tapaka ny tantara iangavio noho ny tantara aingany milela-paladianao mba noho ny tantara fa mahaliana loatra aingana samy andro daroka jereo nitare raha tsy efa apotika tanteraka mbola mitady ho be saina ihany aza finoina tsony ary zahay milela-paladianao za mba noho ny tantara fasina tokory sovazy mba olona nianatra ihany tony ary totorana mba kely ihany rehefa angano Romeo efa maty zay ny zanako manatra na miantso am'le telefonina fixe afa tapaka fotsiny miantso ny voisin koa dia message vocal daholo tena manomboka zao dia averina ny telefony andiky izy fa asiana contrôle parental fotsiny ny internet fa tena mangitony toy zao ka marina filaminana koa aza ange tsy mandray mihitsy miezaka miantso foana aloha rehefa azonao dia asavy makany hatrany direct ka efa zay mihitsy ny ao an-tsaiko fa na zany azy ianao mandeha mafy loatra so sanatria hanao accident dia vao may akoho lany fotoana be marina zany mba ela koa tony vonifony afy za efa maka hitantara ny toyany ary hatra koa io loha io fa tsy atolefika ohatran'io taiza teo moa no nijanona ay zay fa tadidiko roa taona le zazany nanomboka anseho ny aretiny fa tamin'ny 5 taona vao tena nidrongatra voatery tsy maintsy niverina niakatra tany andrenivohitra izy hitsabo an'le zaza ndrisy anefa fa tsy sitrana tsony le zaza ary mihinana fanafody mandra-pahafatiny no ikalmena azy fo mijanona tsy mihinana fanafody na dia ray andro aza dia mihetsika indray nisy fotoana tsy vitany tsony ny vidim-panafody ka nitehiriziny tao an-trano ary tena narary be nahavandoza maro indray andro nefa nitsira ny fanantenany satria ny fanena tamina lehilahy ray nitory fitiavana azy izy nanome vola be ho azy foana io lehilahy io ary nandray anjara be dia be tamin'ny fitsaboana ny zanany hatramin'ny andro nilazany io lehilahy io fa tsy maintsy misaraka zareo satria tiany ny vady aman-janany indrindra fa ny zanany tsy izy io lehilahy io fa nindrainao ary ilay vehivavy dia nindreniko ary za le zaza mipitehanareo fiainanay potika ka satria namodika anay nareo ka tsy maintsy pitehana koa mihevitra zao mity fa tsy henoko ny zavatra tantarainy melodi kosa efa tena malemy tanteraka sady tsy mavoaka feotsony fa ny ranomasony fotsiny no milatsaka manaraka ny tavany dia sanatria hoe izany tokoa ny mariny aloha ialy atao amin'izay mita ny zavatra kasaiko atao ka misy natsara azy andro hoe fijereka astuce amin'ny internet fanamboarana zavatra ireny na dia be dia foana azy ary iny ty mampitomany nareo manimba ny fiainan'olona indray manetsikelo ka tsy marina izany tsy mino an'izany tsy nanitsakitsaka ny mamao izany papa izany no izy raha tsy teo nareo zanany tsy nisaraka ry zareo dia za zany ahoana olona tsy salama mila fitsaboana nefa ny lozany tsy rariny nareo ny tokony mandevitra ary neny ny tiany fa tsy lanto reninareo zany navoaka andrenika ntsokosoko tany amin'ny tombotony fanao indray mba hamaly faty anareo menakavy ary saika mona avy hatrany ndreninareo zay tamin'iny andro iny fa niova tamin'ny ora farany ny plan satria tsy nahay nitazona ny atezerany nindreniko ka nitabataba ary nanomboka ny tangorona amin'ny manodidina ary vao maika tsara aza ny fiovana satria nisy anyerikany anjera tao anaty pisine iny ka modina votako mba ahafahako manatona anareo ka ahafahako manohy ny fikasanay dia izao ho amidinay nareo teloda azona vola hitsaboana dia ho lasa dala ndreninareo amin'ny tsy fahitananareo dia rehefa lasa dala ndreninareo dia tsy maintsy hitady ndreniko aka fiononana satria tsy ho fantany mihitsy fa ndreniko ny eo ambadika dia vita ho azy ny afera
fa iafarany famonoana nefa izy ity satria tena tsy ho afaka mihitsy mifoko fa nikorytaninareo ny adoako. Mandeha any ianao miverina mitsapisaina fa marary ianao dia ndreninao koa. Ary andao amin'izay vitaina momba anao e. Erika aho dia zaiko fa tsy ataoko ninina satria sady mbola kely mampatsiahy amin'ny fahazazako. Fa nareo menadà kosa dia miomana. Aleo atao reto ihany Erika fa ianao andao mivoaka ny atokotany fa anina naperako ny andronareo. Dia amin'ny voloko ve ny taritanao fa tena hoana loatra e. Aza be resaka e. Rehefa tsy andeha ihany dia taritiko amin'ny volo ohatr'izao mihitsy. Ary eo amin'izay ary aleo aloha dagadakana ny takibany fa marikoriko. Mama. Okizay ho aza enjehana raha mafy ianao. Manamora ny asako ny poiranao. Za zao vao saika hitady anao mihitsy nefa indro manato-potsiny ohatry ny akotsipaza-potsimbary. Ataovy sy ataonao e. Ary manatona moramora dia tsy mbola miakatra ny atezerako Ka raha tsy adalo ohatranao ako. Avia enjeo. Sa tsy anaiko azonao mora foana izany. Sady aloha torako kely mihitsy. Tena manandran-doza izany mba ianaran'ity torahana. Miomana fa tonga dia rasarasaiko raha tratrako eo Iny fa miazakazaka manatona. Aleo entina ty ambadika ny trano aty dia arehatra amin'izay ty cocktail molotov namboariko ty ary atsipoko any aminy. Aiza moa ilay brikety eo. Dia zay. Inona ianao? Maya mama fonjerneny Maya tsy vanina menakavy ntarana boisina pamonolona Maya neny tsara hoanao Melodia mifona ho papa. Tsy anazavanao nenina tsony fa diso tanteraka dia mifona. Tsy monsieur Roméo Mélodie, fino ty lazainao? Vokatry ny nataonao, vokatry ny ditranao, vokatry ny fitiavan-tenanao dia nizaka antserany ainy izay zanako tsy manatsiny. Tsireo tsireo tarehako potika. Feno loatra. Ny tanako tapaka. Nivoko tapitra ny ala daholo. Mba sainao ve fa 2 volana be zao taty amin'ny hôpitaly ary mbola aty hatramin'izao. Olona ambony ohatr'izao ianao dia manitsaka ny tokantranonao fatombe fa avoatran'ireny. Olona marary saina. Mba misaina ve ianao e? Mifona ho aza sombona ito. Mifona ho tsy ana maro tena fa tena diso tanteraka. Aza mandoto ny fonao re anaka fa mamela aza. Tsy ho veriny tsorainao izy. Fa nazako aza ngemba mahatsiaro meloka namelanareo miaraka tamin'iny alina e. Sady amin'izay indray efa vita ny ady voatonga izay. Tsiro maman ianao angamba nefa tsy nahita lehilahy hatramin'izay nenanao ka natakalinao azy ny zanakao. Ary namaditsaka azy ianao dia mbola miaritra ihany. Ivy aminao efa izao ve ny zava-misy dia mbola miaro azy ihany ianao e. Ny ainay ny saika nanaraka raha tsy ilazany fangitry firinana ainanay tamin'iny aliny fotsiny Erika, zaza 2 taona ny atrika ny mangidy. Soa mba mafy loatra kosa ny teninao izany Melodia. Raha misy mafy dia ny zavatra iainanay izao e. Tena hoe mizaka ny tseran'ny aina raha-baky teny. Ary mba inona izany ny sazo mahazo ny vadikelinao? Figadrana mandra-pahafaty. Melodia, inona nataoko mba hamelanao Ny sara maman aminao ary ny andehananao lavitra na efa mianaka. Misafidiany ianao ry maman na izay zanakao izay victime tamin'ny ditram-badinao mitondra takaitra. Ny zanakao lahatokana tsy ampitoana nahavita nandatsakain'olona noho ny fanavotany anay sa ny vadinao izay antony izao fahafazana rehetra izao sady nanitsaka sy nanao tsinitsinanao. Mifidiany ianao ry maman Rery Melodia
tena toana tanteraka malona zao toe zavatra zao kanefa raha tsy maintsy asaina misafidy aho dia mandeha anao mandeha manalavitra anay Romeo. Misaotra mama. Fa izy zany olona entinao aty-trano zandro Mélodie, efa manana petit copain nga ianao? Mandrasa kely aloha fa ho avy izy. Papa, Mandroso ianao e, aza mijanona eny. Mama misy vahintsika. Romeo, manao any nareo? inona nalehanao aty ariza no Zary mama mahazo toerana aloha nareo. Ampy angamba izay rotaona namaizana anao izay ry papa. Nitakaitra tetỳ amin'ny vatako efa saika niala avokoa, ka niverina tamin'izaho taloha ihany za rehefa avy nandalo opération maromaro. Isaorana be dia be an'Andriamanitra. Eo ihany koa Erika kely izay mitady anao matetika. Mbola kely izy ary mila ndray aman-dreny eo anilany. Za moa no fianarana ny velany ka dia enao mama ny tompon'ny décision farany. Farany amiko aloha dia mamela ny papa. Saotra betsaka ry Mélodie. Tena efa fay ary latsa-panenenana tanteraka tamina toko. Dia ahoana izany ry Lanto? misaotra anao aloha ary Mélodie ary tena faly satria naintaiza tafitasony zanako dia tongava amin'ny ambony indrindra. Momba antsika indray Romeo eny ry Lanto? Rehefa tena nandinika dia aleo angamba amin'izao ihany ka mamela anao ary tsy manakana anao amanginy ankizy. Misokatra ao anao varavarana, afaka tonga isan'andro ianao. Fa raha ny famerina aleo angamba aloha amin'izao ihany e. Tsy misy havita akosoka nahavitany zanako nandatsakain'olona na tonga sainahy ny teny Mélodie iny ary mifantsika andro amanana lato an-tsaiko. Mialatsiny Romeo raha nanaja ny tokantrano ianao tsy nisy ny toy izao ary hianatra ho an'ny lehilahy rehetra manitsakitsabato koa izao. Tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina ny aratsiany vehivavy miaraka aminareo e. Porofon'izany ny zavatra nitranga taminay izao ary ny fitiavany anareo ny mahatonga azy havandoza satria omenareo toky izy. Rehefa tsy tiana ny vady andeha fomadry dia aleo tonga dia sarana fa aza manao toy ny boloky laminam-boatsefo ka mamy ny atsy finy roa. Ny lehilahy manao ny ataony ka ny vady aman-jana no mizaka ny tserany aina. Ndray kosa ry Lanto, tena tsy naposiko. Atao ny safidiny ry papa. Raha ny amiko asa manahy ianao fa raiko foana ary mamela anao ary atao vianatra izao e. Fa alemena kely fotsiny na apotika ny fiainana ray manontolo na ho anao na ho an'ny Vanessa. Eny tsy dia nitsony Varesy ary anjarako indray izao no mizaka ny vokatry ny ditrako sy ny fitiavan-tenako. Mendrika azy aho ary ampafiry ny gidiny ainanareo zanako tamin'iny alina iny mahazo anao ny ditiko aminareo vady aman-janako amandra-bavadiko ary ataoko anatra ho saotra betsaka tsy nanary tanteraka fa mbola nanokatra ny varavaranareo ny farana teo ary Fieran'ny aina nosoratany Eniky ny Kanto, novelominy Onimiajanirina, Lanto, Anjarliva, Saloy niaraka tamin'ny Leomec ary Arliva. Roland Ramanatsono nandray feo. Anjarliva no nanatotosa.